tany Vangaindrano tao amin'ny faritra Antsinanana izay manana commune 8 no anatanterahany CNAPS sy ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana ny fokoanando iarahana amin'ireo ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa amin'ny 900 ary ny sefony distrika ao amin'ny faritra ny akon'izay vaovao izay indray no arantsika manaraka. Ity fikoanando ity dia natao indrindra mahana ny olany commune amin'ny tsy fanefanantrosa izay tokony efanany amin'ny CNAPS efa antaonany maro sy ampidirana ireo mpiasa-mbola tsy mpiasa-panjakana raikitra na ny ECD mba ho mpikambana ara-dalàna eo anivon'ny CNAPS. Raha ny ankamaroan'ny commune eto Madagasikara dia mba tsy ilazana hoe izy rehetra dia saika hanana CNAPS trosa be miavoza avokoa izay tsy voalohany ben'ny tanàna tany aloha ary dimbiasan'ny aty aoriana. Mangony fotsiny tsy fisian'ny fihahina ara-tsosialy ny renim-piasa eo anivon'ny commune ireny. Tao anatin'ny 2 andro nanaovana fikoanando ka tsy maintsy misy ny hevitra iarahany rehetra mba hanafoanana ny trosa tsy hiverenan'ny olana intsony. Ministeran'ny Atany sy mpitsinjaram-pahefana sy ny CNAPS moa zany nanao fanarana. Ahoana no hanatsarana ny fihahina ara-tsosialy ny mpiasa ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana fa indrindra ny commune. Ka ny commune marobe tatia 8 ny commune aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana niaraka amin'ireo président ny conseil sy ny STC mba nijerena ina ny paikady mba hafana mamerina zay hoe fihahina ara-tsosialy zay mamerina zondreo mpiasa ireo. Zo fototra sady antoko ny fampandrosoana ny firenena iray ny fananam-piasa eo amin'ny fihahina ara-tsosialy hoy Andriamato Rakotomila taleny fitantanana eo anivon'ny CNAPS izay nisolo tena ny tare jeneraly ka izany indrindra ny manosika ny CNAPS hitety faritra maro eto Madagasikara mba hisitrahan'ny mpiasa tsy miankina rehetra ny zony.